Votre blague du jour sur Journal 261. Salama daholo. Mahafaly any mizaranareo resaka fitiavan'olondro androany. Mahita lazaina be da be mihitsy ako satria za dia tena be fitiavana. Za zao manambady zao dia be da be ny zavatra izay tsikaritra tamin'ny fiarahako tamin'izaho mbola mpisipa. Dia nindraisiko lesona ilay izy. Androany dia izaranareo zavatra vitsivitsy izay azoko lazaina hoe tsy ataoko intsony. Hitako hoe tena tsy mahasambatra izy raha iainanao amin'ny tokantrano sy eo amin'ny fanambadiana. Azoko antoka anefa mbola betsaka ny miaina azy amin'izao fotoana izao dia raha ohatra ka mahasoa anao dia raiso. Vonjy ny anarako ho an'izay mbola tsy mahafantatra. Mpilalao sarimihetsika malagasy dia mpizara zavatra mahasoa eto amin'ity réseaux sociaux ity. Tonga soa eto amin'ny pejiko. Raha izao ianao vao mahita anahy dia mangataka anao hisabony amin'ny page. Chérie, angatetaka izaho ilay fomba angalao. Tandray indri tairaka na rano indri tsy problème zany. Fa iza ilay Sara? Sara, Feno appel manqué any ny téléphone-nao. Message manginy fotsiny. ahoana ny zava indri ny telefônina? Nyfanontaniako valiana. Atrefa nyteneniko andreo hoe namoaka assistante vaovao io le sipy io Sara. Assistante dia misy hoe bisou amin'izay zany izy hoe mbola vaovao. Saro-piaro indraindri. Zany kosa hoe dia tsy asarom-piaro aminao. Tsy le biso fanaoko amindringy io hoe kôdina eo ampiasany io. Kôdy fifanakalozana. Dia rehefa kelikely dia lasa inona ny kôdy? Je t'aime. Ny zavatra voalohany ara-nisany tena nampijaly ahy dia ny fahasarotam-piaro. Mikaroka telefônina, mikaroka message. Za ilay karazan'olona ilay mavita manaraka an'ilay bandy miafina mihitsy mijery azy any amin'izay alehany satria tsy matoky azy. Fa ny voadiny efaiko hoe raha izany manambady tsy hiaina ohatran'izao mandrapahafatiko fa tena mampijaly. Marary noho ny aretin-kibo sy ny fivalanana ilay izy sady tsy mampahita tory no tsy mampahinan-kanina. Hono aky? Tato an-trano foana nga brisy tamin'ny lahady. Ie, fa ahoana? Dia tsy nihetsiketsika tato mihitsy. Eny e, mety hoe nandeha niantsena fotsiny angamba izy. Taiza izy ny niantsena? Tetsy amin'ilay tsena faliana etsy ambany etsy. Fa ahoana e? Dia ela be izy tany. Tsy tadidiko intsony akia, fa misy inona? Ohatran'ny nisy nahita teny Mahamasina. Dia tômôbilina mihitsy ny hitan'ilay olona. Tsy possible. Izay indrindra ilay tsy mino faty ka tsy avy mandevina. Mba minondry ihany inona ny tombotsoako amoronako andrian'izany? Ny sipa teo amin'ny devant. Sipa? Kiala Mégane. Mégane ilay namako ve? Fa misy Mégane firy fantatrikaly. Za ange fa miteny andriva sipa fangolika iny. Mody minamanamana amindrizy nefa mivadin-driny tetehany. Eny ka mety hoe nifanena izy dia nampiakariny tao anaty tômôbilina fotsiny Mégane. Fa izy tsy nandeha teny Mahamasina izany tsy niteny an'izany izy. Ny saka rehefa angalam-pihinana mihira amindrizy. Driva riana manafy fitsalan'ny olona ny akondro. Ino no anisan'ny tena nakarary ny antohako indrindra tamin'izaho mbola nanao sipa. Tadidiko tsara mihitsy ny anakoso petit pois tamin'izay no avy raha datasika ny tena izao ny ataon'ny sipanao ary. Tena ohatran'ny hoe nihinana fotaka sy voaplera. Dia rehefa amoureuse be ianao dia tsy misaina intsony fa mifono no mibaiko. Dia te hiaraka aminy foana dia te hanjoy azy foana. Izy nefa manomboka sepotra. Eo izy ilay manomboka leo anao tsikelikely. Zaho hiaraka amin'lahy. Le ty efa miteny andri aho afa tsy possible le. Zay nga ny entraînement atao koa izy indri rehefa ny amin'ny terrain. Ka mijery aty ivelany ahy e. Kefa hoe tsy azo hidiran'ny mikafaty izay mpilalao Aho fa miandry laom-bavahady Ina ary nataondreo mbavady. Tsy izy alokaloka efa masoandro be mijaly be andry. Tsy maninao afa za koa nge mila mitanandro fa tsy ampy vitamine D. Tsy dia alao ndre mijanona ato an-trano misy canapé, misy télé, là t'es bien. Attends début zay. Ouais, romantique be le miarama début aminao. Surtout rehefa ilay misisika iny. Ka free aller-retour eky nananako aty za nge tapaka be zao e. Ay, de tsotrolo laza. Chérie, tsy mahazo mifapitsotrotsony anga anaty bus fa be de. Efa tsy tia miaraka amiko mihitsy lahy intsony fotsiny rehefa tsy tia anahy intsony. Ny andro fa Saint-Valentin dia zavela lahy reto. Chérie, anitsika selangy fa Saint-Valentin foana isan'andro e.
azo raisina fa tsy voatery mitombina tsy mampanina ihany koa no manokana fotoana ohatran'ireny ange mba hifanomezana cadeau misy idinto cadeau kely ty zaraiko anareo a vokatra natoraly avy amin'ny loha ho an'izay tsy mahafantatra ny loha dia mpamokatra tantely avy amin'ny eucalyptus na tantely mifangaro sésame curcuma na ny cannelle dia mamokatra baume respiratoire à base de cire d'abeille mamokatra huile essentielle avy amin'ny ravitsara ihany koa nosafidian'izareo manokana ny vokatra hiadintsika amin'ity valana aretina covid ity amin'izao andro ny saint valentin zao a dia misy coffret manokana omeny ilo hifampizaratsika ny mamy coffret de miel en palissandre, panier de miel en toile de jute. Cadeau de soutra, nefa tena mahasoa. Feno fotoana amin'ity rehetra ny mariage ny Risia. Dia andeha ho any Bora Bora io amin'ity été ity. Bora Bora? Toerana mba tena tiako aleha mihitsy a. Tena tafita mihitsy aloha le zanako e. Tena afaka mandeha any amin'izay tiany rehetrarehetra. Tena mahavitage le vadiny. Anareo aiza amin'ity vacances ity? Tena mbola tsy misy tantina. Etsy atao masina aina angamba ny tonga aloha. Ah bon? Ka zay koa le findra-trano teo dia tena somary lany vola kely. Ohatrany mbola kely ihany rehetra ny fahitako ny appartement anareo. Ary manina koa nefa ny appartement foana ny vidindry manina raha mividy trano am'izay afa ihany angeny trano amin'ny zazakely fa tsy misy ilalovany ny Andrea Alicia zao a maison à étage avec piscine manana jardin tena ngeda be mihitsy izy misy toboggan misy balançoire tena migalabina mihitsy izy telo menada kely sambatra izy fa ino minasa ny vadiny ity e vadiny Alicia mantsy a directeur marketing amina boîte ngeda be ao Paris ao fa tena mahavita mihitsy le zo izy vao mividy 4x4 indray ataony fitondra aty 4x4 Ah oui. Toujours je m'attire une aide raïetine nous juste faisant un peu de confusion de une aide côte que t'as dit yo. On a revu mon automobile, chemin de bus. Manentra sy fandritahana ny hoe bandy bogosy, bandy mpanan-karena, zanaka ministra, manana 4x4. Lehilahy anankiray rehefa tena tianao a, dia mahavita mahasambatra anao amin'izay ananany. Na kely zany na betsaka. Ary ianao ilay tia azy kosa dia mahay makasitraka ny ezaka rehetra ataony a mba hampiadana anao. Mahafinaritra be zany teniko zany. Alao ny salady fotsiny fa mitandrina be ny vatako. Zako ngena anao mannequin e. Efa lany misy koa tany ampianarana. Ah, sentinao attends foufouille. Manina fa tapako, je trouve que c'est mieux foufouille. Oui. Maquillée au général. Beyoncé, d'accord. Enfin, dire tuto. Sexy coucou. Mini jupe, mini robe. Ah, short. En cuir. Ok. Il est mal fait garde-robe média zany. Nataoko daholo zay tiany. Saingy tsy nanaka anazy tsy hikôty any kalakariana azy zany. Le zanak'ilay mpivarotra any eo amin'ilay fisotronda sopy. Kaiky ny taxi be. Fantatrareo iny? Ndry koa tokony mba hitsiketsika retsy a. Ay sisy ny tsy hitady any akafo. Le hoanana lava izy mba mila poulet mariné. Ou vaovao ny menu. Non. Ankehitriny kosa matetika ny voloko tetsy voabango. Fa mbola ozy any izy hoe. Efa trano kely fa mbola ozy any izy hoe. Za tato lasa tentan-kanina be. Efa botabota kely any mbola hoe. Na dia maro be tahaka ny fasika aza ny ira-pitiavana sy ny torokalom-pitiavana. Eo ihany koa ny fikambanana maro ny fiangonana izay miezaka mampianatra an'izany atao hoe fanambadiana sy fitiavana olondro zany. Dia mbola betsaka ihany ny fisaraha-panambadiana. Mbola betsaka ihany ny vehivavy izay mizaka ao tokantrano. Efa na dia ny lehilahy koa ary. Mizaka vono, mizaka hitsakitsaka, mizaka ny tsy fampitsakafo rehetra. Ny toro-hevitra kely mba hatsipiko dia izao misy zavatra anankitelo izay manamafy ny fifankatiavana ny vady ankoatran'ny hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra. Dia voalohany ny fifampatokisana na amin'ny teny vazaha hoe confiance mutuelle. Io no manala ny fanahiana rehetra sy ny areti-tsaina rehetra amin'ny fahasarotam-piaro. Rehefa misy ny confiance, mandry vony vato. Faharoa, ny fifankasitrahana, makasitraka amin'ny zavatra rehetra izay ataon'ilay anankiray. Eny fa na dia zavatra kely indrindra raha pitsony kely ao an-trano na dia manasa vilia fotsiny azy izy dia isaorako izy. Izy mamelona anay mianaka dia isaorako izy. Na dia kely na be no entiny eo dia isaorako izy. Za mikarakara ny zanaka isan'andro dia isaorany. Hafa mihitsy izany hoe makasitraka ny ezaka ataonao izany ilay olona tianao, ilay vadinao. Hitako tena hoe fifanohanana tena anisan'ny goavana izay fifankasitrahana izay. Dia ny zavatra fahatelo dia ny tampotampo sy ny fifampiresahana. Ny orika, ny teny mamy, ny pofim-pitiavana isan-karazany. Io dia mila velomina sy koloana isan'andro. Fa mora dio rehefa mainy loaka, rehefa misakoroka amin'ny zazakely ianao, zavatra be be izay mivesatra ao anatin'ny tontolon'ny andro. Dia tonga amin'ilay hoe za tsy teny mihitsy aloha mizavatra tena mandreraka anahy fa ho atotoko amin'ny andro iray ary ho azoko iny. Tsy mety izay. Vao mizavatra kely tsy mety fotsiny na tsy azoazonao dia tsara ny manokana fotoana hifampizarana ireo mivady. Rehefa miaraka tsy voatery any amin'ny grand restaurant foana na zavatra hoe goavana be foana fa zavatra tsotsotra kely amin'izay ananana dia izay no ampiasaina. Asa nga hoe miaraka mandehandeha fotsiny amin'ny toerana mangina dia eo nareo no mifampizara. Ho antsika ety ivelany zao dia somary manahirana ny karakara Saint Valentin amin'ity satria sady tsisy restaurant misokatra, tsisy toerana fanaovana aktivité misokatra mihitsy. Dia mahay toro-hevitra kely ianao azo atao tsara ny mikomandy sakafo dia manao dîner na déjeuner au
chandelle ohatra la marmite Madagasikara dia manao menu spécial amin'ity Saint Valentin ity misy loka 3 karazana mamaritra ny fifankatiavana tahaka ny nofokena amin'ny tampihavanana dia ny mampiavaka azy ny fisian'ny tsipoy izay tena hitoeran'ny tsiro manova commande melo saripady ny fifankatiavana olondreo masina ny fanambadiana ka ny teny farany dia zao ho anao izay mbola tsy tafiditra tiako izy tena tiako tsy mbola nitiotra amin'izany ty fokeloko ty ekeko hoe mampirafy ahy izy aho efa impiry izy trandrako ekeko ihany koa hoe misotrosotro izy mandeha mivoaka tsy mitondra mihitsy saingy izy amono tsy nadetraka mbola tanora fa vao maika izy tiako satria izy lay antsara voatendrin'Andriamanitra hoy ary zaho mino sy matoky fa mbola iova izy rehefa ao an-tokantrano ao fa trotroanam-bavaka izy Andriamanitra tahibrisy keliko mba iova efa be da be ny fambarany menao anay raha naneraka nandeha taxi be izay dia niara-tafiakatra ny tongotra iakavia sy ny navolo izay avy eo kosa raha nandehandeha teny Ambohimangarova dia niara-tafiakatra ny tongotra iakavana ary efa niakatra ny tranona masina izay dia niara-tafiditra teo ambaravarana ny tongotra anankiroa izy lay brisy keliko lay anjarany menao manatera fahafolo karena fa hanao fagagana aminao tompo dia rehefa mijaly velona avy eo dia Andriamanitra ny diso. Votre blague du jour sur Journal 261. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.